Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny sabotsy 4 jona dia 22 amin'ny ora maraina hatramin'ny alahady 10 jona dia 22 amin'ny ora maraina. Ho mafy nitsoka ny rivotra any amorontsiraka faratra Atsinanana sy afaratra Andriafanomosy no nitanjaky ny varatra azy. Tombana atratra 10 km isan'ora ny amafin'ny rivotra. Rapitso 14 jona dia 22 ny eo anelanelan'ny Vohemary sy ny tanjona Bombaomby. Hitatra miandalana any Sainte-Marie sy Vohemary ary Mahajanga hatrany Analalava izany manomboka ny Takariva na ny Alina. Mahazo fampitandremana miloko mavo ireo toerana voakasika. Etsy andanin'izany azo vahana hatrany ny alin-drano avy atsimo any amorontsiraka Voany sy Atsimandrevana atsimo ary Tsinananosy iray manontolo. Aherin'ny ranomasina tombana 4.5 hatramin'ny 3.5 metatra ny avon'ny onja eo anelanelan'ny Morombe sy Taolagnaro ary ny morontsiraka Tsinananosy. Anio 30 jona dia 22 hatramin'ny 5 ny eo anelanelan'ny Morombe sy Taolagnaro. Hena miandalana aorian'izay. Tsy manomboka anio 30 jona dia 22 kosa ny eo anelanelan'ny Taolagnaro sy Manoro ary hitatra mianavahatra izany rapitso 14 jona dia 22 vao maraina be. Niatra ny fampitandremana miloko mena ny eo anelanelan'ny Morombe sy Taolagnaro ary manomboka eo Taolagnaro hatrany Manoro. Fampitandremana miloko mena ihany koa manomboka rapitso 14 jona dia 22 amin'ny 3 ora maraina ny eo anelanelan'ny Manoro sy ny tanjona Angotsy ary fampitandremana miloko mavo ny eo anelanelan'ny tanjona Angotsy sy ny tanjona Bombaomby. Entana ihany ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny marim-pafana isan'ny tokony. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana tanjona Bombaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy. Andrahona Mahalana ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 30 km isan'ora. Atratra dia 15 km isan'ora indraindray. Anonjabe na herin'ny ranomasina avon'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra. Atratra 3.5 hatramin'ny 4 metatra amin'ny faran'ny fepitaona noho ny alin-drano avy atsimo Atsinanana. Tanjona Angotsy hatramin'ny Manoro. Anorana malefaka avy atsimo ny rivotra ka ho 20 km isan'ora. Atratra 30 km isan'ora rehefa manalavitra amin'ny morontsiraka. Anonjabe na herin'ny ranomasina avon'ny onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra. Atratra 3 metatra indraindray noho ny alin-drano avy atsimo Atsinanana. Manoro hatrany Taolagnaro. Andrahona amin'ny sitokotoko. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 km isan'ora. Anonjabe na herin'ny ranomasina avon'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra. Isy alin-drano avy atsimo Atsinanana. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena. Andrahona vitsy na hibalika amin'ny masoandro. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 km isan'ora. Anonjabe na herin'ny ranomasina avon'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra. Ho an'ny morontsiraka Andrefana tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Kabo. Andrahona Mahalana na hibalika amin'ny masoandro. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 40 km isan'ora. Anonjabe na herin'ny ranomasina avon'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra. Tanjona Kabo hatrany amin'ny tanjona Velanandro. Hibalika ny masoandro. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonjabe ny ranomasina avon'ny onja 2 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Velanandro hatrany Analalava. Hibalika ny masoandro. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Atratra 30 hatramin'ny 40 km isan'ora ny alina sy ny voamaraina. Adiny mpanonja anonjabe ny ranomasina avon'ny onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bombaomby. Anorina tandrifon-drahona malefaka manakaiky ny Nosy Be. Andrahona amin'ny sitokotoko na hibalika ny masoandro any Akafa. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra manakaiky ny tanjona Bombaomby sy Analalava ka ho 20 hatramin'ny 20 km isan'ora. Iovaova kosa any Akafa ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina avon'ny onja 2.5 hatramin'ny 1 metatra.